Raha ny vaovao farany voaray kosa mofo an'ity tamin'ity androany ity dia nisy bambanipoaka nisy fipoahana teny amin'ny fiantsonan'ny fiara teny Anosy teny tamin'ny 7 sy 12 ny hariva teo tao aorian'ny firavan'ny fety izay nitanterahana tao Mahamasina tao aorian'ny lanonana fianianan'ny filofo vaovao ery Rajonary Mampianina. Raha ny tatitra voaray hatrany mofo hatreto tatitra Vonjimaiky dia olona iray no maty ary olona maromaro kosa no naratra vokatra izay fipoahana ny tranga teny antoerana izay. Araka ny fantatra ihany koa dia tapaka ny lalana eny amin'izay faritra Anosy izay. Hotoizantsika ny vaovao mbola ao anatin'ny akony zava-nisy androany izay antsy ny lanonana teny Mahamasina izay neken'ny firenena mikambana ny valim-pifidianana izay nitanterahana teto Madagasikara ary milaza fa vonona anoho ny fiaraha-miasa avokoa ireo sampanasa ao anatin'ny firenena mikambana ao anatin'izany moa ny PAM, ny UNICEF ary ny FAO. Mahavelom-bola ary mahafalo Andriamatoa Steven Laure solitenan'ny UNICEF izay sampanasan'ny firenena mikambana momba ny ankizy na eny fa anisan'ny lara-pahamehana amin'ny vinanasan'ny filoham-pirenena malagasy vaovao ny fampianarana ary antenena hoy izy fa tsy ho resaka fotsiny izany fa ho tanterahana tokoa ny fijerena ny lafin'ny fampianarana. On a entendu son discours ce matin. Et pour l'UNICEF, et je vais laisser parler mes collègues après, je dois dire que je suis très content qu'avoir entendu que l'éducation et la santé est une priorité et qu'il a parlé aussi des enfants dans le pays, c'est le futur du pays, que c'est une de ses priorités pour sa présidence. Ça fait plaisir d'entendre cela et j'espère que ça va être mis en œuvre aussi les années qui viennent. L'UNICEF izay nilaza fa vonona ny anohana trano ny gouvernemanta malagasy raha totaly miaraka amin'ny fanampiana avy amin'ny Norvège ny vondrona Europeanina dia mitotaly hatrany amin'ny 80 tapitrisa dolara no ampiasain'ny UNICEF eto Madagasikara mandritra ity taona 2024 ity. Ny PAM fandarana asan'ny firenena mikambana momba ny sakafo ihany koa dia manamafy izay fanohanana ny gouvernemanta malagasy vaovao izay androany tao aorian'ny lanonana teny Mahamasina. Mais nous, on est là, des Nations Unies, pour appuyer le nouveau gouvernement. On est prêt et il y a bien sûr pas mal de défis auxquels les pays doivent faire face. Nous sommes là pour appuyer aussi. Andriamatoa Patrice Talata Kokam solitenan'ny FAO sampanasa amin'ny firenena mikambana amin'ny sahanany sakafo sy ny fambolena indray dia nilaza fa miady hatrany momba ny tsy fampitsakafo ny FAO ary nahafaly ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena malagasy vaovao tao anatin'ny lateniny fa hijery ny vahoaka indrindra ny sahirana ny tenany ary nositany solitenan'ny FAO miasa eto amintsika fa niady amin'ny fahatrano dia manomboka amin'ny fanomezana sakafo ny olona. Pour la FAO, comme vous le savez, le mandat de la FAO c'est principalement de lutter contre l'insécurité alimentaire. Et la FAO va continuer à soutenir les institutions nationales pour assurer la sécurité alimentaire des populations. C'était un grand plaisir pour nous, dans le discours du président Montand, qui va mettre un accent sur les populations, notamment les populations les plus vulnérables. Et comme on sait bien, la pauvreté commence d'abord par l'alimentation. L'éducation peut assurer la nutrition. Ny sekretera jeneral ny firenena mikambana Ban Ki-moon izay nandefa iraka manokana teto Madagasikara dia Andriamatoa Le Mankerios ary rampitso no andao Antananarivo ity tombona andraikitra avy amin'ny firenena mikambana ity.